Pilato, ilay gouvernoura fahenina, tsy meloka nefa nomelohina. Anasako anao ampitiavana izany loha hevitra izany amin'ity andro ity. Ampifaliana mandrakariva no anolorako anao ny fiarabana sy ny firarian-tsoa. Tafahoana soma tsara indray isika rehetra, tsy misy herintsika izy io fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Misaotra anao ihany koa izay mbola mitohy manana fandavan-tena sy fanoloran-tena eo ampiarahantsika mandinika izao ten'Andriamanitra izao. Atonoana mandrakariva ho anao sy ny ankohonanao ny fiadanan'ny Tompo. Mialohan'ny andiniantsika izany loha hevitra mahafinaritra izany dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao, rainay izay tianay ary mitandana mandrakariva ny fiainanay. Misaotra anao izay noho izao fotoana sarobidy omenao anay izao mba ahafahanay indray miara-mandinika ny teninao. Fantatrao nefa tsy fahatanterahanay, mangataka anao mba hamela ny heloka tsiraray avy ianao. Ankehitriny ary dia vontosi ny fanenao masina izay mba hahatonga ny teninao hisy fiatraikany eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Dia mitahihany koa ireto mpiaino marobe manaraka ity fahandarana ity noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany tsika dia resaka ny amin'ny tantaran'ny Pilato. Fantatsika tsara fa imbetsaka i Jaona no nitantarany fiezahana mpitondra fivavahana mba hisambotra an Jesosy, hitondra azy eo anivon'ny fitsarana ary hanameloka azy ho faty. Fa saingy izao, na dia teo azy ireny fikasana sy fiezahana ireny, rehefa mbola tsy tonga ny fotoana dia tsy tanteraka izany. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana dia Jesosy mihitsy milaza hoe tonga ny fotoana. Amin'ny filazantsarany Jaona toko faha 7:1, filazantsarany Jaona toko faha 3:1 dia milaza Jesosy fa tonga le fotoana ary dia nosamborina tao amin'ny sahany Getsemani Jesosy ka nentina teo amin'ny Anasy, nentina tao amin'ny Kaiafa mpisorona be ary nentina indroa teo amin'ny Pilato. Eo amin'ny Pilato no resantsika androany ilay gouvernoura fahenina teo amin'ny fanjakana Romanina i Pilato. Zany hoe nofidiana tamin'ny taona 520 ka hatramin'ny taona 420 tateran'i Kristy ity gouvernoura fahenina ity i Pilato izany. Pilato dia manana toetra tsy dia tsara, mpiavonavina izy. Sarpo, tena loza be. Kanefa na izany aza ny toetran'ny Pilato dia voalazan'ny tantara fa impito Pilato no saika hanafaka an Jesosy. Saingy izao tsy tanteraka Pilato izany. Pilato mantsy rehefa avy nandre an Jesosy niresaka momba ny amin'ny fahamarinana izy, Jesosy zany, i Pilato dia niresaka tamin'i Jesosy, niresaka ny amin'ny fahamarinana dia resy lahatra Pilato fa tsy manan-tsiny. Jesosy amin'ny filazantsarany Jaona toko faha 8:10 manomboka amin'ny 7:30 ka 7:30 dia nilaza mihitsy Pilato fa tsy misy tsiny ity lehilahy ity. Amin'ny 7:30 dia zao izy hoe ary Pilato tamin'ny mpanjaka vary ianao, Jesosy namaly hoe voalazanao fa mpanjaka aho, izao no nahaterahako ary izao no niaviko amin'ny tontolo izao dia nianambara ny marina. Ary zay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. 7:30 o Pilato taminy, inona ary no marina? Ary rehefa nanontanana izany izy dia nivoaka nakeo amin'ny Jesosy indray ka nanao taminy hoe tsy hitako izay helony na dia kely akory aza. Nijoro vavolombelona Pilato fa tsy misy heloka teo amin'ny Jesosy. Tateo aoriana kely indray dia nanao fanambarana fandroana indray i Pilato amin'ny filazantsarany Jaona toko faha 5:10 ka ny 9:4 dia zao no voalazany hoe dia nivoaka indray Pilato ka nanao taminy hoe indro izao mitondra azy mivoaka ho eto aminareo mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay helony na dia kely akory aza. Mahafinaritra
izany fanambarana nataony Pilato izany. Tsy hitako izay helony. Lehilahy marina Jesosy. Re mpiara-midinika amiko, mba afaka ny hanamarina an Jesosy ve ianao? Mba afaka hanamarina an Jesosy eo amin'ny fiainanao ve ianao? Pilato dia nanamarina an Jesosy teo masony io. Tena resy lahatra Pilato, fa tsy nanana tsiny na dia kely aza Jesosy. Ary zao nefa ny zavatra nitranga, zoma ny andro tamin'izay fotoana izay. Nientina teo amin'ny Pilato koa Jesosy mba ho tsaraina. Ny mpandefa ity mpifatotra ity aingana nefa tao an-tsainy Pilato, zay nidrafotra. Fa saingy nanitona azy mandrakariva ny fihetsiky Jesosy. Ka dia nanadina azy izy, nanadiady, ka dia resy lahatra fa tsy misy zay tokony hanamelohana an Jesosy. Kanefa ny zavatra nampalahelo dia nanameloko an Jesosy ihany izy noho ny farany. Nanameloko an Jesosy. Ary na dia teo aza ny fanambarany fa tsy meloko an Jesosy, dia nanameloko azy ho faty i Pilato. Nampalahelo zany toe-javatra izany. Tsy meloka kanefa nomelohana. Inona ny antony? Nahery vaika loatra mantsy ny fandresen-dahatra nataon'reto vahoaka maro teo maro. Any ka dia natahotra Pilato. Nadresaka ny hevitra andefa an Jesosy aza Pilato noho ny faneren'ny vahoaka. Dia nilefitra izy. Nanaiky i Pilato ka nataony hoe omboy amin'ny hazo fijaliana. Pilato mihitsy no nanoratra ny anarana ka napetraka teo amin'ny hazo fijaliana ilay teony omboy hoe mpanjaka ny Jiosy i Jesosy. Ry mpiara-mianatra namana izany, io ny ohatrany toe-javatra mety mafy lalovanao tahaka ny lalovan'ny Pilato. Mety ametraka fanontaniana aminao aho, dia ametraka ny fanontaniana amin'ny tenako aho. Moa ve andany finoana an Jesosy aho mba hampifalifaliako ny manodidina ahy? Moa ve andany finoana an Jesosy ianao zay fanekenao fa izy ilay marina, izy ilay tsy misy tsiny, ka hampifalifaliana ireo manodidina anao? Tadio tsara ne, fa ilay fahamarinana mihitsy no nijoro teo anatrehany Pilato e. Ilay fiainana mandrakizay mihitsy, ilay mpanotra fiainana mihitsy no teo alohany saingy noho ny fiainoan'ny fandrahoana ny vahoaka, dia nomelohany ho faty Jesosy. Ohatra mahonena, mampalahelo manahoana tokoa re zany momba ny tsy fanarahana izay asain'ny feon'ny fieritreretana sy ny foatao araka ny tokony izy zany. Hiatrika ny tontolo andro ianao androany. Ahoana ny fihetsikao manoloana ny toe-javatra sarotra? Moa ve afoinao ny finoana ka ny famposo fifaliana ho an'ny hafa ianao? Sahinao ve ny manameloka ny tsy meloka tahaka nataon'ny Pilato? Iriko indrindra ny fanahin'Andriamanitra ny ho aminao ka ahatonga anao hiazona ny fahamarinana zay omeny Jesosy. Tadio tsara fa nampalahelo ny fiafarany ity gouvernoura romanina manana maizy azy ity, satria namono tena izy tamin'ny taona 930 taty aorianany Kristy. Zany zavatra tosa indrindra, satria ny antony tsy nahaina nararoatra ny fotoana mety mba ahafahany miara-dalana. Hoy Jesosy mantsy hoe izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feo. Ny faniriko dia izao, ianao sy ny ankonanao dia hiaino mandrakariva ny feon'i Jesosy, ka anaraka izany eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra ne hita ianao indray, ka sa ianao hijoro vavolombelona ny mahamarina, ny maha tsy misy tsiny an Jesosy tompontsika.
andeha hoentsika mbavaka izany fanapa-kevitra zay raisinao androany izany ivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misotranao indray zahay no fotoana sarobidy nahafahanay niara-nianatra tamin'ity fotoana ity. Tehirizo am-ponay ireny teny ireny, ampio zay mba tsy hanao tahaka ny Pilato. Ka na dia fantatray aza ny marina dia aleonay manameloka ny marina toy izay hanaraka ny marina. Hitahizo am-piaino izao ny fanenao masina ny mba hitahatalanana anay ka hatonga anay ho say jory vavolombelona ny fahamarinana izay efa nomeny Jesosy sanatao. Dia mitahianay aza mahafoina masaraka anay. Mivavaka dia tonoana sy natananay ny anara Jesosy. Amen.